Panody mandrokosa Andriamatoa Karl Gustaf Bertil Akenson izay consul honoraire ny Malte sady mpandrarara toekarena ihany koa ny lehilahy. Fony fahavelony dia isan'ny nanana ny nampiavaka azy indrindra teo amin'ny fitantanana ny vondrona izay feheziny ity consul ity. Azo lazaina ho nanana ny tarigetrany ihany koa ny lehilahy tao anatin'izany. Ny akon'izay. Misaona ny tontolon'ny diplomasia. Ndosiny fahafatesana teo amin'ny faha raiky amby sivifolo taonany Andriamatoa Karl Gustaf Bertil Akenson, consul honoraire ny Malte no sady mpandrarara toekarena, lehibe ny vondrona Akenson Madagasikara sy France. Teo ampatoriny tompoklahy no izao ndosiny fahafatesana tampoka izao. Nampiavaka azy teo amin'ny sehatry ny diplomasia ny fahaiza miara-miasa teo amin'ny fitondrana ny fanesy. Raha ny fitsanganana vavolombelona nataondreo akaiky azy dia somary mahitsy teny ihany raha tompoklahy, ary manana lay antsoina hoe humour suédois. Mpandraramana ny maizy azy ihany koa tompoklahy Akenson. Entitra izy teo amin'ny fitantanana ny groupe Akenson izay misahana ny sehatra ara-toekarana maro toy ny fambolena, fitrandrahana renakibon'ny tany, ny fizahantany ary ny tao-trano. Nasandratra ho Grand Croix deuxième classe de l'ordre national malagasy tompoklahy Akenson. Ialo amin'ny toeram-ponenina etsy Alarobia ny razana amin'ny Alarobia ho avy izao, ary atao veloma farany etsy amin'ny paroisse internationale etsy Andohalo mialohan'ny andevenana azy eny Anjanahary.